Ange et Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous présente Nivava. La farine ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 ariars. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF, manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Indahar. Matory ampilaminana miaraka amin'ny Francecol. Manolotra anao ny vaovao. Morona amin'ny fiantson'ireo mpamatsy vola vahiny ho tonga eto Madagasikara ny LFI 3/22. Ho ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Ny fandiniana azy izay ho azakazaka raha itosika noho ny fahatarany ny fahazony ny solombavambahoaka azy. Ho ny mpikamba ny komisiona. Eny anivo ny fitsarana ny tampony amin'izao fotoana ny mahakasika ireo raharaha fanondranana antsokosoko volamena hoy ny ministry ny fitsarana. Na izany na tsy izany, tsy mbola misy ny marimaritra iraisany fanjakana malagasy sy Afrika Atsimo ary Komoro ho famerenana ireo volamena. Tandindromondoza ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao, ho ny sendikan'ny mpiasa tamin'ity androany ity, izy ireo izay mitaky ny fialan'ny ministry ny angofo sy ny akoranafo ihany koa. Afitra soamantsara ireo mpikambana miisa enina ao anatin'ny tarika Wawa izay tratrany aloza amin'ny mpifamovozana ny ranomasina teo anelanelany mananara-varatra sy maro antsetra androany atoandro. Any velany mitondaroka bomba ataony Iran vondrona mpanohitra Kurda iranianina izay mitoby ao Kurdistan ny alahady fo alatsinainy latsateo. Ireto vondrona mpanohitra ireto izay nambarany Teheran fa mitarika korotana ao amin'ny fireneny amin'izao fotoana izao. Ny antsy prian'izay. Ankafaliana trano no hitsidiany indray ny tokantranao amin'ity ala ity tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy. Atena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia nitedy bolam-panjakana ho antona 3/22 izay natolotra voalohany. Teo anoloan'ny solombavambahoaka tamin'ity androany ity no isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Mifantoka amin'ny fiantsony ireo mpamatsy vola vahiny ho tonga eto Madagasikara. Izay ny foronana akabe ny LFI 3/22 hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tamin'ity androany ity. Nandritra ny fanolorany izany tamin'ireo solombavambahoaka etsy ankilany. Azakazaka raha itosika no fomba fiasa na iankinan'ny fiainam-pirenena mandritra ny taona iray aza ny lalàna hodiniana. Hoy ny komisiona ny vola sy ny fitantanam-bola noho izay fahatarany ny fahatongavany LFI izay. Onona saina. Androany no nampahafantarin'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tamin'ireo solombavambahoaka ny volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana ao amin'ny taona 2020. Teti-bola izay azakazaka amin'ny famitana ireo velirano 3/20 nataon'ny filoha tamin'ny vahoaka. Raha ny fironana akapobeany io volavolan-dalàna io dia mirona makany amin'ny fiantsona sy fanentanana ny fampiasana vola maketo Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fizahatana sy eo amin'ny sehatry ny industrie, fananganana industrie. Izay zany tena hoe fironana akapobeany io volavolan-dalàna amin'ny feniteti-bolam-panjakana 3/22 io. Perana ny fampiasam-bola amin'ny fitantanan-draharaha andavanandro ny fanjakana amin'ny taona 3/22. Zany hoe tsy misy fampiakarana mihitsy zany ny fonctionnement ny androm-panjakana sy ny ministera hafa-tsy izay mifanandrify amin'ilay fiakaran'ny karama tamin'ity taona ity satria tapataona izy tamin'ity taona ity dia tsy maintsy taritina herintaona izy amin'ny 3/22. Ankoatry ny fiakaran'ny tampo-karama ny chef fokontany
sy ny fikarakarantsika ny fifidianana sy ny jeu de sile. Eo amin'ny lafiny masse salariale tsika mahita fiakarana kely eo amin'ny 1,5 fa mariako anefa fa tsy fiakarana karama izay 1,5 izay fa fiakarany masse salariale zany hoe misy zavatra ao anatin'ny karama ao yakatra anisan'izany le hoe fitaritana amin'ny taona feno ny fiakaran-karama tamin'ity taona 2024 ty. Nanamafy ihany koa ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany fa ny 20 oktobra teo araky ny voalazan'ny lalàna no nahatongavan'ny LFI teny anivony anteny miram-pirenena. Fa nian-kevitra izay nolaviny ireo solombavambahoaka. Raha efa iray volana no nahatongavan'izany, nahoana no andro vitsy izay vao nozaraina izany hoy ny fanio-kevitra ny fahifanam-panao lalàna ary aty amin'ny 20 ny volana Novambra vao ampahafantarina ny solombavambahoaka ny votoatiny. Nandritra ny fanehoana ny LFI tamin'ity androany ity, nanambara ihany koa ny ministra fa ho fanatsarana ny vola miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana, ezana ny ampiditra ireo setra tsy manara-dalàna ao anatin'ny ara-dalàna. Tsisy intsony ihany koa ny sivana eny anivon'ny faditseranana fa ny entana rehetra dia hotiliana avokoa andalo scanner manomboka amin'ny taona 2022 ampitomboana ny vola miditra amin'ny fanjakana. Hovitainy ireo asa natomboka raha ny fanazavana toy ny autoroute Tana-Tomasina, ny fantsona lehibe any Efao izay isan'ny famatsim-bola anatiny, ary ireo lalam-pirenena toy ny Fasivy sy ny RNT 12 novatsiny ny mpamatsy vola vahiny. Raha ny fanazavana hatrany mijanona ho 570 miliara ariary ny vola atokana ho an'ny CENI hikarakarana ny fifidianana avy amin'ny fanjakana. Ankoatra izay 730 miliara ariary ny vola atokany fanjakana malagasy ho an'ny Tsiramasy ny volan'ireo mpandrarà eo amin'ny solika ao anatin'ny LFI 13 Ho an'ny komisiona teti-bola sy ny fitantanam-bola eo anivon'ny anteny miram-pirenena, ho azakazaka raha intosika ny fomba fiasa ary antenaina fa anana ny fahaiza-manao sy ny akingana ireo solombavambahoaka avita andinika boky amanjaton'ny pejy ao anatin'ny 3 andro. Fandroany izy zany vao tena hoe feno matoa ny prezanteny, raha ohatra feno tamin'ireny izy tokony efa ny prezanteny tamin'izay satria ny lalàna dia magnano hoe alohan'ny 30 volana oktobra zany dia efa tokony tonga any amin'ny assemblée ny rehetrarehetra mikasika ny anina. Sisy fiovana ihany zany ny fahitako anazy. Zay zany ny azoko résumé avy anazy hoe sy misy fiovana ny dépôt n'io loi de finances io aty amin'ny assemblée fa dia tara ihany satria androany izy zany vao tena hita ny paritaka amin'ny olona tsirairay azo aby ny mail sy ny anina rehetrarehetra fa dia tsy misy fiovana fa afatarako an'ilay izy. Tena sy movany fatahatra amin'izay fahitako anazy satria ny antony fotoana fohy eny le andiniana an'ilay toti-bola amin'izao fotoana izao mbola andalo amin'ny Sénat iny mbola hiverina aty amin'ny assemblée iny dia tsy maintsy azakazaka raha hitosika tena ohatrany tsisy fiovana zany raha ohatrany résumé koa fa dia ohatrany hatra amin'izay ihany no hanaovana anazy io hoe travaux de commission mety 2 jours 3 jours nefa tome firy izy ihany ino izy ihany fa mahatsara anazy mahay daholo angamba nizay atao amin'ny assemblée dia vetivety na vitana anazy. Fanaovana ambanin'ny zavatra ny fiainam-pirenena ny fahatarany ny fahatongavan'ny LFI ranivon'ny anteny mihira hoy ny fanio-kevitra ny solombavambahoaka. Eo ihany koa ny atao hoe famitana n'ilay velorano, famitana n'ilay asa efa natomboka zany na efa natomboka ny fanjakana, ny famitana n'ireny, ny fanokanana vola amin'ireny tetika asa rehetrarehetra reny zany ny famitana ny projet présidentiel dia ho an'ny vahoaka. Fa raha ohatra moa hoe faraisan'irareo fampelezan-kevitra zany dia za koa mahita hoe raha izay ny fandraisan'irareo azy dia mahatsapa zany irareo fa miasa ilay fitondrana. Dia mazava ho azy fa mila fotoana ny fandinihana sy ny fandalinana anazy ary izay mahatonga ny lalàna mamaritra hoe ray volana na 30 andro ny anteny miram-pirenena ny mandinika an'io izay vao manapa-kevitra. Nefa nahazatra hatramin'izay ary mbola izy ihany koa no iainantsika ankehitriny fa 20 volana Novambra zany hoe herinandro raha misy no andinianay an'io teti-bolam-panjakana io ka nahirana ihany satria ohatrany hoe amaivanina raha izay ny ilazana azy le fiainam-pirenena. Manana 2 andro ny voameran'ny fitantanam-bola sy ny vola mialohan'ny andraisan'ny solombavambahoaka fanapa-kevitra amin'ity volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana ao amin'ny taona 2022 ity izay hiakatra eo amin'ny fivoriana azony rehetra hatrehany amin'ny 15 Novambra izao. Maro amin'ireo lalana na ampanantenainy filohan'ny repoblika sy ny ministry ny asa vaventy fa ho amboarina no tsy hita ao anatin'ny volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2022 ireo solombavambahoaka tamin'ity androany ity tsy maintsy isy araka izany ny fikitiana ny LFI hoy izy ireo na misy aza ny ameana amin'izao fotoana izao.
tsy hita ao anatin'ny volavolan-dalàna ifeny tetim-bolam-panjakana ireo lalam-pirenena maro iankina ny fiainam-pirenena ho nisy olombavim-bahoaka tamin'ity androany ity taoriany ny fampahafantarany ministra ny tetim-bola sy ny toe-karena ny LFI 3 mahakasika ny LFI tamin'ity antopisian'ity fivoriana ty raha zany masolombavim-bahoaka ny mananjary ahy avy any faritra vatovavy sy afapo satria sy hitako ny budget hagnamboarana ny lalam-pirenena fa 120 mampitoy an'ny nosevarika sy mananjara zay kitro ifaharan'ny fampandrosoana ny faritra misy anay zay efa promesse présidentielle io promesse namafisiny ministre tadidiko hatramin'ny daty tamin'ny 7 février 2022 no nyresan'ny ministre ny anay efa ho ny vola misokatra ny avitiny LFI sy ao le vola ho ansika agny amin'ny district ny mananjara sy nosevarika zany za mihaino fampanantenana pokato fa sy agnaty LFI ato ny vola hanaovana an'izay sisy an'izany ato malahelo zahay magnantegna trano nefa zay fa ho vita io ndray andro any fa zay mahavita ny ho lalan'io kosa dia ataoko hoe tena olona mizery ny ambany ravikazo fangatana efa miverimberina ary nahazahoana valo mahafapo avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny ministry ny asa vaventy ihany koa ny lalam-pirenena fa 120 mampifandray ny kelikapona amin'ny distrika ny fandriana saingy tsy mbola hita soritra ny fanatanterahana azy ho nisy olombavim-bahoaka fa anankiray amin'ny rotinady izay iandrasanay ary tena anantenanay vokatra ny lalam-pirenena fa 120 220 kilometatra io lalana io ny andrasanay ny fitondram-panjakana efa hatry ela ka hatramin'izao itenenanay izao dia mbola miandry mbola manantena ary tsy mino mihitsy izahay ao anatin'ny distrika ny fandriana fa isan'ny adino satria ambetiny teny ny filoham-pirenena indrindra ny hoe tsy misy distrika ho adino aleo amboarina ny lalam-pirenena fa 120 mampitoy ny kelikapona amin'ny distrika ny fandriana satria tena efa ao anatin'ny fahasimbana tanteraka fampanantenany ny filoham-pirenena raha teo izany manantena izany ny vahoaka fa ao anatin'ny fijaliana izay indrindra amin'izao toetrandro izao satria dia efa ao anatin'ny vaninandro ny aviorana isika izao misy ampahandalana efa tena tsy azo ampiasaina raha vao mirotsaka ny orana izany indrindra no anaovanay izao fangatahana miverimberina izao andrasana araka izany na isy ny fanitsiana eto ny resolombavim-bahoaka amin'ity volavolan-dalàna ifeny tetim-bolam-panjakana ao amin'ny taona 2024 ity na ho lany tsy nasiam-panitsiana araka ny faniriany fa ifanapanatanteraka fa isan'ny nanontaniany mpanao gazety ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tamin'ity androany ity ihany koa ny fiarah-miasan'ny fanjakana amin'ny cabinet Rothschild araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra eritaona lasa teo eo zay izany hoe ny volana novambra taona 2022 nambarany tamin'izany fa mitony fiarah-miasa na izany eto an-toerana na anovelany ihany koa andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay ny Rothschild moa zany dia mpanolo-tsaina zany hoe manolo-tsaina amin'ny andavanandrom-piaina ny ministera izy ary mitondra aminay ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena isan'andro ny Rothschild zany isan'andro miara-miasa aminay milaza aminay ny filaza ny zava-misy amin'ny marché iraisam-pirenena fa izy ihany koa no miaraka aminay rehefa miatrika an'ireo mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena ohatra ny hoe mamonjy fivoriana any amin'ny FMI zao zahay dia miaraka aminay ny Rothschild mamonjy fivoriana any Banque mondiale zay dia miaraka aminay ny Rothschild tsy karaha mahitsika karama ohatra ny hoe karama fa success fees ny Rothschild zany hoe raha mahita izy zao mpamatsy vola dia amin'le mpamatsy vola iny izy manana part amin'ny Rothschild fa mahakasika ireo raharaha volamena avy eto Madagasikara vao ahondrana antsokosoko ary gazan'ireo firenena na tratrarana azy amin'izao fotoan'izao kosa indray efa nroso eo anivony Cour suprême na ny fitsarana tampony amin'izao fotoana ny mahakasika ireo raharaha fanondranana antsokosoko volamena hoy ny ministra ny fitsarana tamin'ity androany ity atreto tsy mbola misy ankilany marimaritra iraisany fanjakana malagasy sy Afrika Atsimo ary Komoro mahakasika ny famerenan'ireo volamena sarona tany antoeran'ireo Abraham Randriamanana tafapetraka eny anivon'ny fitsarana tampony amin'izao fotoana ny mikasika ny raharaha fanondranana antsokosoko ireo volamena sarona tao Afrika Atsimo sy Komoro nambarany ministry ny fitsarana mitoy ny fitanana ireo voaroro eto an-toerana ary andrasana ny vokatry ny fitsarana azy ireo ankoatra ny fanohizana ny fitakina ny famerenana ireo volamena eto Madagasikara raha ny fanazavana mahakasika ny raharaha volamena raha tsy diso ny fitadidiko dia efa any amin'ny Cour suprême zany efa nisy ny tsaraina zany iny
dia miandry ny valiny tsika misy moa efa voatsara tany amin'ny cour criminel izy fa nisy nangataka pourvoi en cassation de any amin'ny cour suprême zany izy am'izao fotoana zany amin'ny cour de cassation. Ny système judiciaire atsika eto tsy mitovy amin'ny système judiciaire an'zareo any. Ny atsika ty système hafa ny an'zareo ny système anglo-saxon zay tsy mitovy eto amintsika eto zany. Zay ny mahasarotra andray raha ary sika tsy manana coopération d'entraide judiciaire amin'izy ireo. Zay ny mahasarotra izy fa tsy mamela an'iny ny fitondram-panjakana fa mbola mitady vahaolana namerenana an'ireny volamena reny. Raha tsy ahivina nomeloan'ny fitsarana komoriana 7 taona tranomaizina ny volana novambra lasa teo ireo olona miisa 5 amin'ireo voirohirohy tany an-toerana mikasika ny raharaha fanondranana tsokosoko volamena milanja 770 kilao avy eto Madagasikara sarina tany an-toerana ny farany taona 2024. Fepetra noraisiny fitondram-panjakana malagasy hatreto ny fanakatonana ireo sitina mampitoerana Madagasikara sy Komoro ary Afrika Atsimo taorian'ny raharaha volamena ireo. Raha ny feo mandeha tsindry amin'ireo firenena ireo no antony fampiatonany sidina mivantana amin'ireo firenena roa ireo. Takin'ny fitondram-panjakana ny iverenan'ireo volamena ireo kanefa ny fitondram-panjakana tsy mahavoafeny fiarovana ny harem-pirenena eto an-toerana toy ny tranga volamena manodidina ny 70 kilao izay nanjavona tao anatin'ny vata fitehirizana teo anivon'ny ministeran'ny Harenan-kibon'ny tany izay tsy fantatra mazava ny tohiny hatramin'izao. Tsy mitombina ihany koa ny filazana fa ny fikatonana amin'ny firenena iray no hanakana ny gaboraraka amin'ny fanondrana ny harem-pirenena tsokosoko eto amin'ny firenena ary maneho ny tsy fisian'ny paikady mazava amongorana ny fanondranana ny tsokosoko izany. Ankoatra izay nandray ny solitena ny vondrona Eoropeana androany teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Misy nandritra izany ny fizarana sy ny fifanakalozana teo amin'ny rotota mikasika ny fanavaozana ny fomba fiasa sy ny fanatanterana ireo tetikasa mikasika ny tontolon'ny fitsarana eto an-toerana. Fa tandindondozany orinasa Jirama amin'izao fotoan'izao ny syndicat ny mpiasa tamin'ity androany ity na mafisiny izy ireo ihany koa fa tsy handray baiko avy amin'ny ministry ny angovo intsony ny direction générale ary takin'izy ireo ny fialan'ny ministra Andry Ramarson ao anatin'izay. Ity faran'izay nambarany syndicat ny mpiasa androany fa mitsabaka amin'ny raharaha tokantrano nyity orinasa mpanjakana Jirama amin'izao fotoan'izao ity. Henri Florion. Androany maraina niona tamin'ireo tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny orinasa Jirama ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ity orinasa ity. Taorian'izay nanatanteraka valandresaka tamin'ny mpanao gazety teny Ambatondrakanga ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Jirama izany. Nanamafy ny syndicat fa tsy handray baiko avy amin'ny ministry ny angovo sy ny akorana fintsony ary mitaky ny fialany ty ministra ity ihany koa izy ireo no ny antony maro samihafa. Nomokandroany zany dia miantso zay any mpiara-miasa rehetra tsy handray baiko na avaminiza akoatra ny lehibe eto anivon'ny orinasa Jirama. Faharoa miteny any mpiasan'ny ministeran'ny energie rehetra fa tsy lehibe ato amin'ny orinasa Jirama ianareo fa miandraikitra kosa ny resaka angovo sy akorana hafa amin'ny raharahany ministera. Na iza zany mpiasan'ny ministera mitady hiditra eto anivon'ny orinasa Jirama dia mila mitondra fahazoan-dalana izy ahafahany manao an'izany ary tsy mahazo manome baiko. Fahatelo sady farany tsy manaika ny fanliana andraikitra fitenenan'ny ministera na ny ministra hoe ny mpiasan'ny Jirama ny tompona andraikitra amin'izao zavatra mitranga izao. Raha misy ny tompona andraikitra dia ministra anisan'ny voalohany tsy ho tany saitsika androany fa aok'izay ny fanoizana an'izay zany dia ny fitaritana mpiasa hidina an-dalambe irosana ny fitokonana. Ankehitriny zany nandritra ny fotoana herintaona zay misy foana ny korotana teto anivon'ny orinasa dia niezaka izay ny fampiresaka ministra. Heverinay fa feno ny kapoaka izy tsy handray dia aleo tapahana amin'izay zany ilay fangatahana lava aleo miala ny ministra ny angovo sy ny korona. Raha mafisin'izy ireo tamin'izany ihany koa fa tandidindoza ny orinasa mpanjakana Jirama amin'izao fotoana izao ka anaovan'izy ireo antsoavo ny amin'ny tokony hamahana haingana ny olana misy. Tandindomindoza izahay mpiara-miasa amin'ny Jirama. Tandindomindoza izahay sy ny orinasa ary indrindra ny fotodrafitrasan'ny orinasa Jirama. Ny fitaovam-pamokaran'ny orinasa Jirama tandindomindoza. Simba ilay orinasa mpanjakana. Simba ilay olombelona ao anaty izany orinasa mpanjakana izany. Ka manao antso avy izay hoe Andriamatofilo raiso an-tanana ny fanarenan'ity Jirama ty midiran-tsehatra ianao satria dia ho potika ho simba izahay mpiara-miasa amin'ny Jirama ho simba daholo ny fotodrafitrasanay izahay mpiasan'ny Jirama. Ny orinasa Jirama dia mbola mamerina mandrakariva foana mba hisian'ny fitoniana ara-sosialy ngeza be. Rehefa tsy misy ny fitoniana sosialy dia lasa mikorotana
ny raharaha politika ary rehefa tsy misy ny raha politika dia tonga hatrany amin'ny fikorontanana ara toe-karena io. Miandry ny fepetra raisin'ny mpitondra fanjakana araka izany ny rotim-piasa eo anivon'ny orinasa Jirama ireto. Raha tsy hisy izany hiroso amin'ny fidenana an-dalambe izy ireo raha ny fanazavana. Fatahorian'ny fatapahan-jiro lavareny izay nitarika ny fatiziram-bahoaka ny afara tamin'ny fandorana ny tobon-Jirama tany Malolambo. Ny alahady lasa teo velotaraina manoloana ny fatapahan-jiro ihany koa amin'izao fotoan'izao. Ny ponina eto Andrenivohitra efa mbolana maro izay. Hatreto tsy mbola misy ny vahaolana maritra tolotry ny tompona andraikitra isan'ambaratongany mahakasika izay fatapahan-jiro lavareny izay. Sy mba fananana fa tiantoka fa verezana asa ireo no hitaraina ny akamaroan'ny olona manao asa teny eto Andrenivohitra vokatry ny fatapahan-jiro lavareny ary amin'ny fotoana matetika. Tsy afaka manao ny fianarana araka ny tokony ho izy ihany koa ireo mpianatra raha ny fanazavana. Amin'ny atoandro aminay asa tanana izay mijaly mihitsy ny amin'ny fatapahan-jiro. Mijaly mihitsy izay amin'ny fatapahan-jiro tena mandeha kely dia ohatrany hoe meko tsy meko izany zany anaovan'ilay izy. Isan'andro ny anay aloha izao itosy izay isan'andro mihitsy misy fatapahana kely ao anatin'ny andranay adiny roa dia tamin'ny talolo kely izy tapakandro tontolo mihitsy dia ny talolohan'izay izy efa indraindray ny ray andro tontolo mihitsy izany arakarak'ilay anina. Izay tsy afaka tsy misy fahefana mividy an'izany kosa tsisy tena tsisy miaritra ny zava-misy fa dia izay miandry ohatrany hoe ohatrany hoe arafotsy be verilona zany dia miandry ikadonany izay ngambana azo lazana azy. Matetika tena tapaka avao jiro ay misy maraindray le hariva be vovelogno. Mony mianatra aty zahay nefa iny tandrefasagny vola zany hoe sakafo aty nefa jiro tapaka foana lasa tsy mahita mondialy. Ne sady tegna koa te ahita mondialy lasa tapaka jiro lasa tsy motivation mihitsy regny satria fa fatategna zany hoe tapaka le jiro le zay mahatonga azy tsy lasa miaigny zany tegna hoe tsy milamigny zany tena fonction miteny fo hoe toko tsy ho tapatapahigny sasa le jiro. Tsy nitazona ny teny nomeny ny minisitra tompon'andraikitra hoy ny mpiaro ny zony mpanjifa ny amin'ny fanafoanana na ny fampihenana ny fatapahan-jiro. Mifanohitra amin'ny vidin-jiro alaina amin'ny mpanjifa ihany koa ny tolotra omeny ty orinasa mpanjakana ity raha ny fanazavana. Tao anatin'ny ray volana lasa angamba zay na roa volana lasa teo dia nisy promesse izay nomeny ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'izany hoe ministeran'ny angovo izany ny hoe hanajanonana ao anatin'ny efatrandro ny délestage rehefa mipetraka ny machine fahefa tany andekandeka. Zavatra misy moa zany zavatra hita maso raha tsy ampahitanana amin'izao fotoana izao tsy arakaraka ny zavatra mihitsy no misy fa voamay ary amin'izao fotoana izao tena miebetsaka tompoko zany fatapahan-jiro na délestage manerana Tananarivo no resako dia eo mahatonga anay amin'ny teniny hoe mitazona ny teny fanomezana marina ve amin'ny tompon'andraikitra voalohany raha marina kokoa zany dia minisitra tompon'andraikitra ny angovo. Le rehetra efa betsaka loatra kotra angambo izay ataontsika hoe promesse efa manjaton'izay promesse zay fa mba hajanono le tompoko ity famitahana vahoaka amin'ny hoe efa ho tapitra ny délestage. Lasa hidiran'ny resaka politika be loatra ny orinasa Jirama amin'izao fotoana raha nitatitra trany. Misy sasany amin'ireo mpiaro ny zom-mpanjifa no tsy manao ny asany intsony rehefa tafiditra ao anatin'ny filakefim-pitantanana ny orinasa raha ny fanazavana. Antony mahatonga ny federasionn'ny mpiaro ny zom-mpanjifa mangataka ny fandravana io ravitra io. Izay ihany koa no entintsika misety vetivety anaty doka fohy ny lalàna mifeny famokarana. Ny famarotana sy ny fanjifana ny arina plastika natao iarovana ny tontolo iainana izay tsy nandrenesam-peo intsony. Amin'izao fotoan'izao eo ihany koa ny lozan-dranomasina niatra tamin'ny mpikambana anatin'ny tarika Wawa rehefa avy eo no anarahantsika izay. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous.
Vivez des moments plus forts. Suivez vos émissions préférées sur votre smartphone. Maintenant, c'est possible. Achète ton smartphone, gagne des bonus et Telma TV gratuitement. Telma TV, ça fit Tsucha Malagas. Ina, dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Love chocolate. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy hoe ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Maro dumuka fana peseko fa France cola fuileko. Yutare, yumeva. Mura sadi efficaci, monsieur mustica cita trasi. Casa mia lam. Manice. Si manepucho. Mandini jusqu'à Marenjegni. Matura piramide na miaraka amin'ny France Col. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tout ce qui en use nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.
Mamenina ny araba tonga klasia tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Avy hatrany dia mahakasika ny CFM manany conseil du fampihavanana malagasy izay mampanany maro ihany koa no hoaviny amin'izao fotoana izao no hoentintsika manokatra izay tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao izay tokony hanova fomba fiasa goavany ireo mpikambana vaovao izay andrafitra ny CFM ho avy eo ny mpamakafaka ara-politika iray nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany ity. Tsy araka ny andrasana azy ny asan'ity rafitra ity raha ny zavanisy teo aloha no jereny. Hatreto tsy mbola misy ihany koa ny fanaovana tatitra nataony ireo mpikambana teo aloha sy ny fanomanana ny fividianana mpikambana vaovao. Henri Florian. Raha araka ny hita mbola voasoratra ao anatin'ilay fafana izay mampiseho ny fitsinjarana ny teti-bolan'ny ministera tsirairay avy sy ny andrim-panjakana maro samihafa. Ny sora-bola natokana ho ampiasainy eo anivon'ny conseil du fampihavanana malagasy na ny CFM anatin'ilay volavolan-dalàna ny feno teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2024. Manaporofo izany fa tsy ho foana velively ity rafitra ity na eo aza ny fahitany ny olom-pirenena sy ny mpanao politika fa tsy nahomby araka ny tokony ho izy ny asan'ireo tompon-kambana teo anivon'ny CFM teo aloha. Voafaritra mazava ao anatin'ny lalam-panorenana raha teo ity rafitra iray ity ka raha hisy ny fandravana azy tsy maintsy misy ny fikitiana lalam-panorenana ataony mpitondra fanjakana. Tokony hovaina ny fomba fiasan'ity rafitra ity ho ny mpamakafaka ara-politika nanaovana fanadiadiana androany mba hampahomby ilay fampihavanana izay takina ao aminy. Ny CFM izay hitantsika tsara mihitsy fa tsy ny ambakavaka fa ny hoe tany anatin'ilay fanatanterana n'ilay tetikasan'ny CFM no nandrinika. Zany hoe na niny ny fampionana nataon'ny CFM na hoe ezaka izay natao nentina andamina ny pirenena nisy ny vita raha ny hoe fampihavanana commune sy commune ohatra fa raha ny olana fototra miseho lany amin'izao fotoana izao dia ny olana politika izay tena mahatonga ilay firenentsika anatik'izy ohatran'izao dia tsy nisy mihintsy asa azo atao hoe tsapahitana ny vaingana vita ny tao anatin'izany andrim-panjakana CFM zany. No fahitako azy ilay volonté politique mihitsy eo amin'ilay olona ho ampihavanana na eo amin'ilay rafitra ho ampihavanana no mandringa. Ny atao hoe ny andrim-panjakana anankiray ngeza be zany atao hoe CFM zany satria antoko ny fitoniana ara-tsosialy fitoniana ara-politika ny siny ny rafitra CFM satria ilay force exécutoire mihitsy manatanteraka an'izay hoe zavatra tiany CFM ao atao no tsy mipetraka amin'ny tokony io satria fantatsika loatra ny endrika io fitondrana io. Tsy ivona fa taorian'ny krizy ara-politika izay nitranga teto amin'ny firenena toy ny tamin'ny taona 2017 ny taona 2020 ary ny taona 2021 no nandraisana fanapahan-kevitra hametrahana ity rafitra manokana isahana ny fampihavanana ity. Tsy ny lafiny ara-politika ihany no ilaina fampihavanana fa eo ihany koa ny disadisa ara-piarahamonina maro samihafa eraky Madagasikara. Hatramin'ny androany tsy mbola nisy ny tatitra nataon'ireo mpikambana teo aloha momba ny asa vitan'izy ireo ary tsy mbola misy ihany koa ny fikarakarana ny fifidianana ho an'ireo mpikambana vaovao. Ny filan-kevitry ny minisitra ny volana septambra lasa teo no nanambara ny fahatamperan'ny fotoam-piasan'ny mpikambana teo aloha. Lafomba hafa kosa indray dia nangina ny fanaraha-maso sy ny fampiarana ny lalàna mahakasika ny famokarana ny fivarotana ary ny fanjifana arina plastika eto amintsika amin'izao fotoana izao. Raha ny hita eny an-tsena mivarotra ny kalalany ireo karazan-karona plastika manify izay isany voararany didim-panjakana ny taona 7-12 avokoa ny ankamaroany ireo mpivarotra nanaova ny mpanao gazety fanadiadiana tamin'ity androan'ity. Daniela Mino Arso. Goragora ny fampiarana ny lalàna mahakasika ny famokarana, ny fivarotana ary ny fanjifana ny arona plastika eto amintsika. Tsy misy intsony ihany koa ny fanaraha-maso indrindra ny fidinana ifotony natao tamin'ireo mpamokatra sy ny mpivarotra ny nanaovana rodobe tany am-piandohana. Ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny taona 2012 no hamafisina ny taona 2012 raha iverenana no mandrara ny famokarana sy ny fivarotana ary ny fanjifana ny arona plastika latsaky ny 50 micron. Ankehitriny mivarotra kalalana avokoa ireo mpivarotra. Tsy nisy resaka aloha izy fa nitoy fa tamin'izany anie le hoe solona biodégradable le izy dia tsy tanteraka le izy dia mitoy ihany. Tamin'izany le karazana plastika le hoe tsy levona raha tsy mandritry ny taona maro dia hoe 30 micron 40 micron dia raha aoriana le hoe nampitomboana atao 60 micron na 70 micron le atevina tsy fiovaraka ny taloha ihany taloha ihany na midy amin'izao.
samborindry zareo aran'izay dia avy eo natsonanakany le ry zareo tany amin'ny orinasa dia avy eo zay testena le izy dia avy eo zay nalefa noty le manify loatra le izy le latrako ny 60 000 francs tsy nangingina aloha le izy amin'izao tsisy resaka tsy nitady tsony ry zareo dia ny any amin'ny orinasa koa ary namoaka an'le somary manifinify ireny. Raha nanontaniana mahakasika ny toy ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny harona plastika sy ny lalàna natao ifehezana azy ny teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana androany. Mahavoakasika ministera sy androm-panjakana maro ny fampiaran'izay raha ny fanazavana. Efa nisy ny zavatry fa ino zany fiaraha-miasa fa raha vao miresaka plastika ianao be dia be ny secteur impliqué amin'izany. Voalohany impliqué amin'izany ny commerce, faharoa impliqué amin'izany ny industrie. Eto amintsika misy mpamokatra plastika sachet plastique. Ny fahatelo impliqué amin'izany ny douane. Satria zahay eto dia mahita fa misy sachet plastika miditra indraindray tsy fataperina hoe ahoana marina nefa raha ny tena izy zao ho tonga ny oela dia ho tonga ny sachet plastique. Ny sachet plastique tsy le sachet plastique hoentina miantsena fotsiny fa raha ohatra hoe misy tomobile kely jouena ankizy efa mifono sachet dia ahoana. Maharitra 70 taona ny harona plastika iray voalevina raha ny fanadihadiana nataon'ireo manam-pahaizana. Ambonin'izay ary mety hatratra hatrany amin'ny 100 taona ho an'ireo plastika matevina kokoa. I Madagasikara manokana izay mbola sahirana amin'ny firosoana amin'ny dingana fanafoanana tanteraka ireo orinasa mpano plastika hoy ny teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana androany. Vaovao ny fahasalamana kosa indray dia mahafaty olona be indrindra eto Madagasikara ny aretim-po ny fanadihadiana natao farany. Olona ray isaky ny 13 minitra no maty eto amintsika. Ary isan'ny mahatonga ny atambony ny tsy fahafantaran'olona ny fisehoany ny atrangana aretina no ny tsy fisian'ny fitaovana manokana eto amin'ity izay eo ihany koa ny asarany fitsaboana izay lafo raha oharina amin'ireo karazana aretina samihafa mateti-pahazo ny malagasy amin'izao fotoan'izao. Onona saina. Olona misy 27,790 no maty vokatry ny areti-po cardiovasculaire raha ny fanadihadiana natao teo anivon'ny hôpitaly CSU Joseph Raseta Befilatanana tato anatin'ny 15 taona farany. Ity aretina ity izay tany amin'ny laharana fahasivy amin'ireo aretina folo mahafaty olona be indrindra teto Madagasikara no nisy azy ny taona 770 ary eo amin'ny laharana voalohany amin'izao fotoana no misy ny cardiopathie ischémique. Ny professeur Comberly Olivier, cardiologue no mitondra ny fanampi-panazavana. Maintenant, on estime qu'à Madagascar, il y a probablement en demi-million. Eto Madagasikara, manodidina ny iray hetsy ny olona voan'ny cardiopathie ischémique ary isan'ny taona misy olom-baovao 3 alina ihany koa tratran'ity aretina ity. Ary ny tena mampalahelo sy mampatahotra, olona iray no maty isaky ny 13 minitra eto amin'ity nosy ity vokatry ny areti-po. Ambony ireo tarehimarika ireo ka tokony hijerena vahaolana ahafahana manampy ireo olona tratran'izay areti-po izay. Pour essayer d'aider et d'établir ces thérapies. Antony maro no mahatonga io taio ambony eto amintsika raha ny fanadihadiana nataony ireto mpitsabo manam-pahaizana momba ny fo avy any Suisse ireto. Voalohany amin'izany tsy fisian'ny fitaovana. Any Suisse misy 730 ireo toerana ahafahana mitiry ity aretina ity amina vahoaka 8.5 tapitrisa ary tsy manana kosa i Madagasikara na iray azy amin'ireo vahoaka 8.20 tapitrisa raha ny fanazavana ka voatery makany ivelany ireo mila fitsaboana. Ny sara-pitsaboana izay manodidina ny 5.10 hatramin'ny 20 tapitrisa ariary. Il manque pour l'ensemble de la population. Tsy ampy ny fitaovana eto Madagasikara nefa ny ankamaroan'ny olona tsy manana hoenti-manana hitsaboana tena ny ivelany. Tokony atao laharam-pahamehana ny fametrahana fitaovana ahafahana mitily sy mitsabo ny areti-po. Amin'izao any ivelany dia manomboka amin'ny 2,000 hatramin'ny 5,000 euro ny saran'ny fitsaboana areti-po arakaraka ny amafin'ny aretina. Fa ny fomba mahomby hiadiana amin'ity aretina ity dia ny fisorohana. Alors le traitement le plus effectif c'est la prévention. Tsy ampy ny vola atokana amin'ny fanatanterana ny fanadihadiana eto Madagasikara hoy ireto manam-pahaizana vahiny ireto ka tsy hafantarana ny zava-misy. Izao ny vahiny no manao ny fikarohana ary mampahafantatra fa areta mandripaka olona maro eto amintsika ny areti-po. Izy no eo amin'ny laharana voalohany mialohan'ny tazomoka, rabo sy ireo aretin'ny fitaovam-pisefoana maro samihafa. Manana olona mahay sy mahafeno fitsaboana ity aretin'ny fo ity isika eto Madagasikara hoy ireto mpitsabo avy any Suisse ireto. Andrasana manoloana io ny fepetra ho raisy ny fanjakana amin'ny fampitaovana ireo hôpitalim-panjakana ahafahana mitsabo ny aretina eto an-toerana sy manamaivana ny saram-pitsaboana. Lafomba vao hafa kosa indray dia avitra soamantsara avokoa ireo mpikambana miisa enina ao anatin'ny tarika Wawa.
izay tratry ny loza amin'ny famivozana an-dranomasina teo anelanelany mananaravaratra sy maro atsetra ny atoandro teo raha ny fantatra. Nisy favakisana ny sambo nitondra azy ireo ka rendrika ary zay ihany koa nitarika ny loza ho an'ny Androany araka ny fampitam-baovao avy amin'ny mpanakanto Hawa. Salama tsara avokoa moa izy enina ny arambona amin'izao fotoana izao. Tamin'ity Androany ity rendrika tahoranta be eo anelanelan'ny maroantsetra sy mananara ny sambo nitondra ny mpikambana ao anatin'ny tarika Hawa. Tamin'ny folora maraina teo no nisehoany ity loza ity raha toa ka nisy fahasimbana ilay sambo ka tafiditra rano. Ny tolakandro teo afatra soamantsara avokoa izy enina ireo araka ny nambara ny mpanakanto Hawa. Rehefa nidriky rano tetry le musicien 6 personnes tsota le musicien nahita rano nidriky tonga de nisoty amin'ny rano. Reo zay mieritreritry sao de nisy sambo minety de 21 reo tagnatin'ny 21 personnes reo tagnatin'ny laboratoire de 6 personnes zegny tonga de miala laboratoire sala amizay tsy miala sambo. De tamin'ny 10h30 teo nivozan'ireo problème za mantsirana zany manara de tegna raha fa nankimy tamin'ny Zagnahary zegny le izy aloha sambo tsy milentika nidiran-drano de fo zegny nambosy de nandeha reo koa fa nandeha nijika anatin'ny rano de ndesin-drano amizay reo tsy fankahita amizay reo amin'ny sambo mety rano de zegny zavatra namitsika mivanga ty zegny hita aby soamantsara tsisy namoneny efa sotra Zagnahary zegny efa. Raha ny fantatra manao fitetezam-paritra any mananaravaratra tsy mbaroantsetra ty mpanakanto malaza ity izay manana ny lazany ihany koa amin'izao fotoana izao. Fa olona miisa 12 no voasambotra tamin'ny raharaha fitifirana praikitra rasa inspecteur des impôts teny amin'ny commune Ambanivohitra Ambomanambola ny fa 14 Novambra lasa teo. Teratany Sonovo nivoaka ny fonja avy nahazo fahafahana vonjimaika ny ray tamin'ireo voasambotra ary mpitandro ny filaminana ny 4 tamin'izy ireo. Tambazotra Andianjolay miaro tombontsoa manokana no nitifitra nahamono na afaty ilay praikitra sy inspecteur des impôts raha nivokatry ny fanadiadiana nataony teo anivon'ny gendarmerie eo anivon'ny vorotom-paritra Tanaville. Misa 12 izy ireo no voasambotra hatramin'ity androany ity. Tranga famonoana olona teny mifaritra Ambomanambola moa zany tamin'ny alatsinainy 5 volana teo. Dia ny zavatra nisy moa zany tamin'ny fotoana iny any dia efa navolay ny alerta ny gendarmerie tonga tena toerana. Tamin'ny fotoana iny ihany koa dia efa nisy olona ray tratra niaraka tamin'ny basy zay tifirana olona reo. Tamin'izay fotoan'izay moa olona roa maty mpiasa-panjakana daholo izy mianana reo. Ny ampitsony nefa dia efa nisy olona 5 hafa izay mifandray mivantana tamin'io resaka famonoana io ihany ho tratra ihany koa akoatran'le tena tifitra zany. Ny totalin'ny olona izay nandray anjara feno na mivantana na polaka tamin'io famonoana io asa famonoana zany sy fiarana mitsokomokoma amin'ny jiola tamin'ny jotran'ny jiola dia 12. Mpitandro ny filaminana teratany vahiny sy malagasy efa niditra ponja matetika nampamerikeloko. Ireo no isan'ny tafitra ao anatin'ireto voasambotra ireto. Efa voasambotra hatramin'ny tena tomponantoka tamin'ny fanafiana tamin'ny fitifirana ihany koa raha nitatitra hatrany. Mazava azy misy fandraisana zany reo olona reo par rapport amin'ny hoe zareo fa tsy hoe olona tsy fantany akory fa reo olona reo anisan'ny ndrahana nanao asa ratsy io. Tsy hoe le olona le manana tombontsoa arovana akory no teo fa reo olona nirahana le tena nanatanteraka anazy fa nampaniraka raha moa zany dia efa tratra daholo hatreto. Famonoana io sady misy tambazotran'ny jiola fa resaka fiarovana tombontsoa zany fa zay no azo ampitaina aminareo. Question d'intérêt zany io dia tombontsoa zay nibadiavana na tonga amin'le fandrahana namono zany sy namono aloha. Misy anaky 4 totaliny mpitandro filaminana ao. Ya, mbola perinasa reo mpitandro filaminana reo. Efa eo ampelantanan'ny mpitandro filaminana ihany koa ny fitaovana izay nampiasain'ireto jiola ireto. Isan'izany ny basipolieta PA iray, fiara fourgon iray ary motoscooter iray ihany koa. Androany no natolotra ny fampanoavana ireto 12 voasambotra ireto. Fa iazo anantsiranana vetivety sika ao anatiny ty vaovao manaraka ity.
tsy nizotra araka ny tokony ho izy ny fankalazana ny andihany fa 7 ny andro afrikanina momba ny fanjari-tsakafo tao Antsiranana sabotsy lasa teo nandritra ny karnavala lehibe natao momizay nabaribary ny vadiny mpiasa ao amin'ny sekrenina fanoana izy ireo tratrany tsy fanjari-tsakafo ka ny afara tamin'ny fandrahonana nataony zandary zany ary nampiempotra ny mpitarika lanonana ihany koa kolo Antsiranana. Raha 20 isanjaton'ny zaza latsaka ny 5 taona ato agnatin'ny faritra Diana no tratrany tsy fanjari-tsakafo dia nagnabaribary ny vadiny mpiasa sekretny fa 100 isanjatony izy ireo no tsy manana fa efa mividy ara-tsakafo ka narotiny nandritra ny fotoagna pankalazagna ny andro afrikanina andihany fa 70 ny fanjari-tsakafo natao teto Antsiranana izay fampisehoan-kevitra izay nisy ny fitondrana ny solabaventy nentin'izy ireo ny lahatra noravainy ny zandary ka mitaraina ny mpikambagna. Hitatsika zegny niany resaka tsy fampiasa-tsakafo le raha tsy ampy sakafo zay fianakaviam-be secrène naboakanay banderole-nay hoe la famille secrène est mal nourrie à 100% na koa hoe ny fianakavian secrène de mosary sakanagna zay tamizegny ombiagna ary ny fotoagna afahanay mitalo magnaboaka le etaetaponay mosary zahay jusqu'ombiagna zahay ho camouflegna karatifo jusqu'ombiagna zahay ndatao karatifo jusqu'à quand jusqu'ombiagna manapahefagna jiabany tanàna ty afa mahay raha ataonay afa mahay hoe zahay tsy minan-kanigny zay tsisy mivaky loha zay tsisy mijery ke jo io banderole-nay nalay gendarme zay ny latra ampany atrentegna tsy nikorontagna zay viavy nantsoritiny banderole-nay. Taoriany ity fandravana natao zandary ny banderole ny vadiny mpiasa sekretny ty dia tsapa fa niena nisan'ny ponina tonga nijery ny fitoam-pankalazagna teto amin'ny kianja malalaka ny Ritsy. Vaovao ny fanatanjahantena indrindra ny mondial izay fantohany masony rehetra nanam-pitina ny tsy apiti baolina kitra ihany koa ary dia manaraka zany akaiky moa amin'izao fotoana izao niondrika rono raina ny lohanany ekipa pirenena ny Arabia Saodita ny atoandro teo ny ekipa pirenena ny Argentina nandritra ny fiadina ny amboary maneran-tany ny taranja baolina kitra lalao miisa 4 no nitanterahana ho an'ny androany izay natao tao Qatar moa zany izay nandraisany ekipa pirenena ao anatin'ny vondrona CSD anjara handeha rahantsika ao anatin'izay ny fitiny ity vaovao ity. Nanokatra ny lalao anatin'ny fiadinany amboara eran-tany taranja baolina kitra 2024 tany Qatar ho an'ny androany ny fihaonana teo amin'ny Argentina sy Arabia Saodita ao amin'ny vondrona C. Nitarika tamin'ny sarainy ohatra ry zareo Argentina nandritra ny fizaram-potoana voalohany tamin'ny alalan'ny penalty matin'ny Lionel Messi teo amin'ny minitra 10. Niverina sahalarainy iray kosa ny fihaonan'ny ekipa rotota teo amin'ny minitra 27. Natafitra baolina ny mpilalao Saleh Al Sheri avy amin'ny fireneny Arabia Saodita. Teo amin'ny minitra 7 kosa napiditra ny baolina faharoa ry zareo Saodianina. Tao aorian'izay na teo amin'ny isa rono ray ny nisarany ekipa rotonta. Sahala ohatranohatra kosa ny voka-dalao teo amin'ny Danemark sy Tunisia anatin'ny vondrona D ho an'ny androany. Nitoy tamin'ny fihaonan'ny Meksika sy Poloina ho an'ny androany hariva ny fiadinany amboara maneran-tany taranja baolina kitra ho an'ny vondrona C. Anio amin'ny 10 alina kosa no ifandonana ekipa pirenena Frantsay sy ny ekipa pirenena Australiana. Dia izay ihany koa no hoentintsika miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Mitondarika bomba ataony Iran ny vondrona mpanohitra Kurde iraniana izay mitoba ao Kurdistan ny alahady ifo alatsinainy lasa teo ireto vondrona mpanohitra reto izay nambarany Teheran fa mitarika korotana ao amin'ny fireneny amin'izao fotoana izao. Raikitra ny fanafiana atao Iran ny alina teo fatao amin'ny fanjakana sy ireo mponina ao Kurdistan iranien ka tao Kurdistan iranien no nahitana fitifirana misila maro indrindra ny alina teo fa raha ny vaovao ray avy any antoerana. Raha ny fampitam-baovao ireo mpanohitra atao Kurdistan iranien no nahitana izao fanafiana izao. Raha ny fampitam-baovao ny fanjakana avy any antoerana, izy ireo no tao ambadiky ny fanakorontanana ny firenena atao anatin'ny nisy 2 volana izao. Ny herinandro lasa teo no nisy ny fanafiana ireo mpanohitra ireo ary nanerena azy ireo hiala ny firenena. Amin'izao, ny Kurdistan iranien no isan'ny mpanohitra voalohany ny fitondrana any antoerana ary efa miamafy ny fifandonana eo amin'ny rotonta rany fanazavana.
toy izao amin'ny sary izao ho ny fitifirana amin'ny balatena izy ireo olona manao fietsiketsehana etsika izay hiatoeriny ireo fikambanana miady amin'ny herisetra sy ny fampanajana ny azon'olombelona ao Iran. Nandritra ny andro maromaro nanatanteraka fitokonana faobe ireo mpivarotra ao Iran amin'izao izy ireo izay manohitra ny tsindry sy ny fanangejana ataon'ny fanjakana any atoerana amin'izao. Dia izay ihany koa no hoentsika mamanana ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity naiza misy anao akafaliana ny hitondrana ny teny fisaorana ho anao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray ary tomboky lasy tomboky vavy veloma tomboky. Atura Pilamina miaraka amin'ny France Col vous a présenté ny vaovao. Lafarina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Injahar pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Injar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.